Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ny ity androany ity dia mahakasika ny fomba piainana eto ambony tany. Arao ny tantara. Nisy lehilahy anankiray nananjanaka vavy anankiroa ary efa samy nanambady avokoa izy roa mirahavavy. Ka indray andro ity lehilahy ity nanam-paniriana dia hamangy ny zanany izy roa. Tonga tany amin'ny vavy matoa izy ka miraisiny zany zanany zany tamin'ny fomba feno fanajana ary nitolorany sakafo sy nitolorany zavatra izay kely teo ampelantanany ka faly sy ravo izany lehilahy zany tamin'ny fandraisany zanany. Rehefa avy ny sakafo izy ireo dia mipetrapetraka ny resadresaka ka nanontany ity lehilahy ity hoe ahoana ny fiainanareo ato an-tokantranonareo. Dia namaly izany zanany vavy zany hoe alhamdulillah, mankasitraka ny tompo Allah fa tsara dia tsara ny fiainanay. Saingy fantatrao ry papa fa ny vadiko dia mpamboly, ka raha milatsaka ny orana dia fifaliana sy fahasoavana ho anay izany. Fa raha sendra kosa maina ny andro na mibalika ny masoandro dia fahoriana ho anay izany satria ny fambolena dia mila ny orana. Nankahery an'ity zanany ity izany lehilahy zany dia rehefa avy eo ny rasadia niala teo nandeha hamonjy ny zanany faravavy. Rehefa tonga tany amin'ny zanany faravavy izy dia niraisina tsara ary nitolorany sakafo sy izay kely teo ampelantanany. Dia rehefa tapitra ny resadresaka, tapitra ny sakafo dia nanontany ity rangahy ity hoe ahoana ny fiainanareo ato. Namaly indray zany zanany faravavy zany hoe alhamdulillah, ny fiainanay dia milamina ary mahafinaritra. Saingy fantatrao ry papa fa ny vadiko dia mpanao biriky, ka raha manorana ny andro dia fahoriana ho anay izany, fa raha mibalika kosa amin'ny masoandro dia fifaliana ho anay izany. Teo dia nitanondraka iny lehilahy iny, tsapany sy tadidin'ilay teny ny zanany vavy matoa hoe raha milatsaka ny orana dia fahasoavana, fa ny faravavy kosa miteny hoe raha milatsaka ny orana dia fahoriana. Ny lesona azontsika tsoahana amin'izany dia misy ny fomba fiteny malagasy hoe ny fahorian'ny hafa fifaliana ho an'ny hafa, na ny fifalian'ny hafa fahoriana ho an'ny hafa. Ny orana dia fifaliana ho an'ireo mpamboly, saingy kosa fahoriana ho an'ireo mpanao biriky sy izay olona miasa mila n'izany masoandro izany. Ny olona tratran'ny fahoriana dia malahelo izy, fa zany kosa fifaliana ho an'olona mpivarotra omby, satria tsy maintsy andeha hividy omby ianao mba hampiasainao amin'izany fahoriana izany. Ohatran'izany ny fomba piainantsika eto ambony tany. Ny zavatra mahafaly anao mety mahatezitra ahy, ary ny zavatra mampahory ahy mety mahafaly anao. Ka ny afatra ho antsika, tsy mitovy ny antom-pivelomantsika ary tsy mitovy ny zavatra mahafaly sy mampahory antsika. Ka raha sendra misy mampahory ny namanao dia mba omeo teny mamy izy ary omeo fampaherezana izy, na dia mety aminao aza zavatra zay mety mampahory azy. Zay ny fomba ampiainantsika eto ambony tany. Ary aza mieritreritra anao fa ny zavatra mahafaly anao dia mahafaly ny hafa, fa ny zavatra mahafaly anao mety mampahory ny hafa, ary ny zavatra mampahory ny hafa dia mety mahafaly anao. Zay ny fomba piainana nataon'ny Tombozanahary eto ambony tany, satria tsy mitovy ny antom-pivelomantsika ary tsy mitovy ny zavatra mety mahafaly antsika arakaraka ny antom-pivelomanao no mahafaly anao amina situation anankiray mandalo eto ambony tany. Zay ny fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro io fampatsahivana hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.